Mihamandroso ny fanadihadiana mahakasika ny fakana an-keriny any Anil Karim. Hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivo ny fari-piadidian'ny zandarmaria am-pirenena eto Antananarivo izay mandray an-tanana ity raharaha ity. Ny atreto izany tsika dia manodidina ny olona eo amin'ny 20 rehefa nisamborina ary nanaovana fanadihadiana lalina ary mbola mitohy io ary ankehitriny zany dia efa sahanay ny manambara fa mihamandroso ny fanadihadiana zay ataonay. Ny olona manodidina ireo olona ireo zany dia olona akaiky na ny fandray vatana tamin'ny tarobia na fianakaviana ny petrahany ny zanany ny fianakaviany akaiky zay fipetrahany fiereny rehefa amin'ny andavanandro. Ny fitaovam-piadiana dia any aminy any. Raha tsika mahafantatra fa misy ilay brigade anti-kidnapping izay naorina ary tsy mbola ela izay natsangana eo anivon'ny gendarmerie firenena eo an-dalana ary efa mandray an-tanana tanteraka ny vaovao na ny mahakasika an'ireo resaka kidnapping izy io zany amin'ny lafiny fisorohana indrindrandrindra ny fandrindrana ireo asa rehetra izay atao amin'ny fisorohana momba ny kidnapping ary eo ihany koa zany ny amin'ny lafiny fanenjehana raha sendra ny misy toy ny zavatra miseho zao. Raha tsy ahivina dia olona nitondra fitaovam-piadiana no naka-an-keriny an'ity mpandraharaha ity teny Androhibe ny 17 Aprily. Efa 13 andro izay no nitazonan'ireo mpakan-keriny azy araka ny nambaran'ny collectif des Français d'origine indienne à Madagascar na ny CFOIM. Tsy maintsy atao izay atratrarana ny tompon'andraikitra izao zava-miseho izao ho iatran'ny Général Andry Rakotondrazaka. Nampahatsiahivany fa mbola miandry izay olona afaka manome vaovao ahafahana misambotra ireo olon-dratsy ilay valisoa 200 tapitrisa ariary. Tsy hamelanay raha tsy tratranay nanao ny zavatra satria efa atombotra angamba ny fotoana fijeriko azy ho an'ireo olona izay efa vitanay famitorana. Misy efa fitenena moa tany am-boalohany nataon'ny lehibe hoe misy ina moa filazana zany prime 200 tapitrisa ariary ho an'izay olona manome an'io vaovao io.